Odinareo hoe salama daholo. Androany sika dia akany amin'ny mandriseza. Tsisy vina amintsika ny vahiny mapy an-trano antsika. Tsisy izany fa dia fia. Dao are! Salama fia? Salama mama. Inona vaovao maresaka anareo aty? Faly mandray anao aty aminay. Mahafinaritra be aty aminareo aloha e. Izy kosa aloha dia izay a. Mahafinaritra. Ono a, nanahoana ny fahitanao ny fanatsarana laksianao tao? Tena nafinaritra be. Tena hoe lasa mazoto mahandro sakafo a, mahita filinina foana. Mahafinaritra izany. Zao zareo a, manome fotoana antsika amin'ny sabotsy izao famelabelarana ny fanatsarana laksia amin'ny fandaharana odinareo. Inona sakafo atolotry fia androany? Kandrosy a, ny anaran'ny sakafo atolotry fia androany. Abazina palibe izy io. Fa noho ny amin'izao fotoana izao a, tsisy ny apalibe dia solotsika akondro manta aloha izy androany. Misy tantarany manokana ve le kandrosy? Tena misy tantarany satria tiako tsindriana kely a fia avy any amin'ny faritra atsimo atsinana Madagasikara. Dia le kandrosy a, menu avy any amin'ny faritra sud-est Madagasikara. Izay hoe menu rehefa kere na sakaveny dikany avy any aminay any. Isaky ny volana avril dia volana sakaveny any amin'ny faritra atsimo atsinana. Dia ny kandrosy avy amin'ny apalibe no sakafo foanina solon'ny vary any amin'ny faritra atsimo atsinanana. Hiditra fandrahoana sakafo aritsika izao fia. Fa mialohan'izay aloha dia misy fanomezana avy aty amin'ny RTA sy ho fandarana odinareo. Izany hoe tia ny tablier izay karakarana sakafo reveo a. Ouais. Misy koa Tsara be sady tovy couleur amin'ilay akanjoko. Tena manaraka thème tsara ianao androany. Merci. Dia tia ny planche à découper izay tetehantsika ny entana anaovana sakafo Tena reveo. tsara be, tsy mitovy an'ilay eny an-tsena. Matevitevina Sady matevina, ie. Fanentana amiko tsara. Dia tia ilay fanomezana avy amin'ny RTA, ilay fandraisana anjara amin'ny fifidianana ny ingrédients. Misaotra betsaka. Mahafa-po misaotra ny RTA sy ny odinareo. Ampangotrahana miaraka amin'ny dibera ny kraby efa voasaraka ny nofony sy ny akorany. Asiana sira kely. Tetehana en dés ny akondro manta. Efa manomboka mangotraka ilay kraby teo manimanitra ery. Afangaro amin'ny coco efa râpé ilay ranona kraby avy nampangotrahana teo. Lafarinina, asiana atody, asiana tongolo gasy, asiana ilay ranona coco teo afangaro azahoana paty. Misy fomba maromaro ny ahafahantsika manao ny pakopako fa eto dia nendasina izany.
dore tsara efa mampite-hihinana zady izy zany. Andrahoina amin'ilay rano anankiray teo ihany ny akondro manta efa voatetika. Rehefa mahazo rano marihatra tsara iny ilay akondro masaka izy izay tsifiny iny ranony iny anaovantsika saosy rehefa avy eo. Amboarina ny saosy voatabia sy tongolo asiana romarin asiana karazana épices maromaro toy ny poivre, paprika, 4 épices, poudre de gingembre, sy ny sisa. Afangaro amin'ilay akondro mantanao masahana sady efa vita saosy ilay nofona krabi. Mandrapiketriketriky ny sakafontsika fia inona vokatra hoentinao izay ela tsy hita izay? Tena misy mihitsy efa miketriketrika ohatran'izao fiketriketrihantsika sakafo izao ihany koa. Tsy ho ela dia ho hitantsika eny amin'ny haino manjery rehetrarehetra eny. Ary nisa mahazo voalohany ery tia. Makasitraka anao. Ary sao dia jerentsika an'izay ilay sakafo aloha? Zay mihitsy, andao mihitsy fa efa tena noana ka. Andao ary. Anisany nampiavaka an'ity sakafo natao fiandroany ity nanao saosy izy tamin'ny tantely nasiany citron sy tongolo gasy ary poivre dia nafangaro tamin'ilay ranon'akondro izay efa nitsifina tary aloha tary. Manan-danja tokoa ny présentation any sakafo eo ambony vilia eo satria mampisokatra vavony misimisy kokoa sy hainoanao tsara ny tena tsirony. Noho izany tsy ataotaontsika fatany ny dressage-ny sakafo fa alamina sy arindra tsara mba hampivoaka tsara ny tsiron'ny sakafo izay nataonao ary vao mahita azy dia mampite-hihinana avy hatrany. Zao zany tsika dia hanandrana nahandro ny fia dia alohan'ny hanombohana an'izay aloha dia astuce kely conseil mba rehefa manolotra sakafo an'ny vahiny dia mila ny viande foana ny manoloana ny mpihinana azy zany dia avadikitsika ohatr'izao zany safady ohatr'izay zao zany tena izy. Eo ary tsika nomboka ny fanandramany. Matsiro dia matsiro aloha fahitako azy
Tsara be. Andramaky kely indray aloha le akondro nendasina. Tena tsara. Dia andramantsika ny pakopako. Le pakopako aloha tena tsara be, mikarepoka be. Remarque kely fotsiny, hitako somary matavy kely fotsiny le akondro sy le chair de crabe misy an'le maillot. Zay zany tena hitako hoe somary tsy lesika akory fa zavatra hita. Le safidy crabe miaraka amin'ny akondro aloha tena mifanaraka tsara mihitsy. Tena association mety reo. Tiako ampahafantarina antsika mpijery Sanifia ny crabe dia manana apport ana protéine maigre. Dia ny association le akondro sy ny crabe koa tena mety tsara. Tsy miala amin'ilay crabe ihany fa ny crabe koa dia tsara ho an'ny système-ny cardiovasculaire. Dia mankasitraka ny RTA amin'ny fandaharana aodinareo. Mahafinaritra be daholo ny ekipa rehetrarehetra. Dia hitandry zareo koa moa fa hoe natsiro be ny sakafo. Dia veloma daholo ary. Velo. Merci.